Mbola ilaintsika ankehitriny koa ve ny mitandrina ny sabata? Andao valiana izany fanontaniana izany. Miarabanao indray andao arahan'ity fandarana ity. Resaka mandrakariva isika hoe efa lany andro ny didin'Andriamanitra, efa tsy tokony tandremana intsony. Dia tena azontsika antoka ve izany? Andao aloha isika hijery hoe mbola ilaina ve ny mitandrina ny sabata? Iangatsika kely. Fanontaniana voalohany apetraka aminao izany izao dia hoe ilainao ve ny torimaso-pelan-tsasatra isak'hariva? Sa hoy ianao hoe izaho tsy mila an'izany intsony? Raha mbola ampitsika ny fanontaniana dia hoe ilainao ve ny fialan-tsasatra ihany koa herinandro ohatra ao anatin'ny taona anankiray, anaovanao vakansy io izany, anaovanao congé, dia afaka miteny hoe tsy ilaiko intsony izany. Ny fanontaniana anankiray fahatelo koa hoe ilainao ve ny fakanaina ihany koa rehefa avy miasa mafy? Dia mety ho sahy hiteny ihany ianao, izaho tsy mila fakanaina izany. Toy izay ihany koa ilay hoe mbola ilaintsika ve ny mitandrina ny sabata? Andao isika hijery kely ny tantara tany aloha. Ao amin'ny Isaia 4:20 dia izao no lazain'ny soratra masina. Isaia 4:20 ny andininy voalohany sy faharoa vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny hoe izao no lazain'i Jehovah, tandremo ny rariny ary manaova ny marina, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa iseho ny fahamarinako. Sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany, ary ny zanak'olona izay mitana izany dia izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina. Sambatra ianao rehefa mitandrina, mitana ny fanekena, mitandrina ny sabata, manamasina ny sabata. Dia mbola ampitsika ao amin'ny andininy fahaenina sy ny fahafito ihany amin'ilay Isaia 4:20 dia izao indray voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny hafa firenena izay efa manaiko an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia hoentiko ho any an-tendrombohitro masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana. Ny fanatitra hodorany sy ny fanatitra alatsa-drà dia ankasitrahany eo ambonin'ny altarako, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Mazava amintsika izany. Mbola nitaky tamin'izany fotoana izany izany Andriamanitra ny hitandreman'ny olona rehetra, na jiosy izy na tsy jiosy izy, na Israelita izy na tsy Israelita izy, ny sabata. Dia ao anatin'izay nametrahany fa tsy hoe takiany fotsiny, fa misy fampanantenana hoe ampifaliany, entiny ao an-tendrombohiny masina. Zava-tsoa izany nampanantenan'Andriamanitra izany tamin'ny olona fahizany, tamin'ny andron'ny testamenta taloha izany izany. Dia nahazo tombotsoa izany izay rehetra niditra tamin'ny fitandremana ny sabata. Manaraka indray izany izao dia hoe tamin'ny andron'ny Kristy indray nanahoana? Dia hoy isika hoe tsy nitandrina ny sabata kosa angamba Kristy? Andao jerena ary. Ao amin'ny Marka 1, filazantsara nosoratan'ny Marka izany, 1 andininy faha 2 sy ny manaraka eo, dia izao no voalazan'ny soratra masina. Marka 1 andininy faha 2 amin'ny anaran'i Jesosy, ary nakany Kapernaoma izy ireo, ary nohony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Hitanao, Jesosy niditra tamin'ny sinagoga, tamin'ny toeram-pivavahana, nampianatra. Izay no nataony tamin'ny andro sabata. Dia misy zavatra be dia be izay fantatsika mahakasika ny tantara, ary voaresaka foana io hoe sabata io, izay tsy dia resahana mihitsy izany ao anatin'ny fiainana andavanandro ho an'ny olona hafa, fa dia resahan'Andriamanitra foana nefa mahakasika ny sabata. Ohatra anankiray izay fa ampitsika ao amin'ny Lioka 4 dia izao indray koa ny voalaza. Ary ao anie Lioka 4 ny andininy fa 9 sy ny manaraka, dia mbola manamafy izany ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Iza ilay izy io? Jesosy io. Ary tena fanaon'i Jesosy izany tamin'ny androny, ary tsy voatery tsy ho Jesosy ihany, fa ny mpianany ihany koa nanaraka n'izany fanao izany. Voalaza ny apôstôly Paoly, ny apôstôly Petera, ireo mpianatra rehetra izay nanaradian'i Kristy tamin'izany fotoana dia nitandrina ny sabata avokoa. Ny voalazan'ny soratra masina
andeha ovakitsika mazava tsara aty amin'ny Ezekela ilay hoe famantarana. Ezekela 20 dia ny 12. Ezekela 20 andininy 12 dia izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Ezekela 20 andininy 12. Hoy ny soratra masina hoe ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy. Iza no nanome? Jehova. Nomena an'iza? Nomena ho an'ny rehetra ny zanak'Israely angamba ny voatendry loha teo. Fa nomena ho an'ny rehetra kosa izany sabata izany ho famantarana ho amiko sy ho aminy izy fa Jehova no manamasina azy. Dia aty amin'ny Hebreo amin'izay tsika amin'ity hoe famantarana ity dia voalaza ho an'ilay ankehitriny amin'izay zany. Hebreo 4. Ndao inge iarao hoe andininy 1. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra amin'ny fitsarana ihany azy isika dia aoka isika atahotra fa andao mba misy eo aminareo koa toa tsy mahatratra izany. Fa isika koa dia nitoriana amin'ny filazantsara tahaka ireny ihany, kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy satria tsy niaro finoana tao amin'izay nandre. Nandre ianao izao ny amin'ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny fitandremana ny sabata, raha tsy miaraka amin'ny finoana zany dia tsy mahasoa akory. Dia hoy ny andininy 9 koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany ary izay nitoriana amin'ny filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana. Aza mba ho isan'izay tsy miditra noho ny tsy finoana izay. Andininy 7 dia nametra andro anankiray indray izy na dia efa ela toy izany aza milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voalaza hoe anio raha hihaino ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Dia ao amin'ny andininy 9 fa raha Josoa no nanome azy fitsaharana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy taorian'izany. Tsy misy andro hafa fitsaharana afa-tsy ny sabata. Andininy 7 koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Mazava izay andininy 7 izay. Mbola mitoetra ny sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Raha olon'Andriamanitra ianao izany na mieritreritra ny tenanao olon'Andriamanitra dia mitsahatra rehefa sabata. Ampahery-tsika ny Andriamanitra hidirintsika amin'izany fitsaharana izany isan'ny sabata. Hivavaka isika. Tompo, misaotra indrindra ny amin'ny fitantananao sy ny famotramponao. Mitsahatra amin'ny andro sabata ny olonao ary mandraka ankehitriny sy mandrakizay dia mbola hitoy izany. Ampio ary zahay raha mametraka ny tenanay ho olonao na manaiky fa olonao na mihevitra fa efa nisafidy anay ianao dia andeha amin'izany fitandremana ny didinao hatsiaro ny sabata izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.